fotoana ny tantara eto amin'ny RDA. Atolotry ny malay misaraka groupe hoanareo zao indray ary tantara indray ny aino mitondra ny lohateny hoe Ursula. Tantara nosoratan'ny Ranja Ermayam na Erina Rindra Erika. Novelomin'ny Tsiry, Tovo, Iaina Soa ary Saloy. Nandray Feosinana Totosa, Tovo Andriambololona. Studio ny Prod. Tonga ihany a marina. Misy atao ihany aloha iny lalana iny a. Valaka tanteraka zany nefa tsy maintsy mbola ho fantarina aloha hoe iza dia aiza dia ho aiza satria tsy hita hoe aiza ny olon-dehibe mba azo itokisana eto. Vita izay vao mba afaka mahakaina milamina. Aleo aloha izay no atao dia mba milamina misainy. Aty ngamba ny lalako fa aty ny tao mba mazavazava tsy atahorana averiko io. Hatreto aloha dia tena mahagaga ihany fa vao niditra ty ala be midadasika ty a dia zara raha nahatazana tanàna. Tsy misy tanàna marindray miaraka mihitsy. To trano misingatsingana tsy dia mazava zany daholo. Fa tsy misy mponina ary ve ety sa ahoana? Tato izao mba nahitako trano tokana fa to trano efa rava tsy misy mipetraka intsony satria na ny varavarana izay efa tapitra ny ala daholo. Fa inona koa ary ny nandefasany lehibe aty? Mahagaga ihany ka. Aleo arahany ty lalina mazava ty fa dia tsy hisy tanàna kosa ve ano any? Ko raha tsy tanàna matiko. Misaotra an'Andriamanitra fa iny any misy olona. Za eto vao mieritreritra lavitra kanjo ty tamin'ny mpanavotrako. Aleo avy dia hanao hitsin-dalana eto fa atao tsy lavitra izy izany ka. Hary variana be nge izy izany. Inona ary mahalasa ny saina eo amin'ny voninkazo io? Aleo aloha hatsafaina. Salama ramamana. Fa inona ho amin'ny mahavariana anao rehereto e? Fa tsy henony ve le teneniko teo sa to dinihany tsara fotsiny ahy? Salama ve ho ahy ianao? Sa tsy henonao zany teneniko izany? Tena mona angamba ty raneny ty ka. Tsy azo kokoa izany ka. Sa mety olona tsy dia tomomba naran-tsaina loatra ka tsy tsara ny insista be loatra. Aleo mamonjy ny lalana mazava teo ihany raha izany fa so dia vereto aka. Tsy hay izay tena zava-miafina ato anatin'ity aly ato. Mailo foana koa ny tsara. Toy izy letsy ny lalany larika ady. Jereo raha tsy hitsady indray le raha neny teo marina. Tena marina raha tsy olona hafahafa mihitsy io. Natao hoe mba hamonjy kaito sady tsy hirany tsy hanao tsenjeriny lahy. Ary toa mijanona nge izany. Sady toa ohatry miandry azy ny fijeriko azy izany. Fa ahoana mihitsy ary? Aleo aloha efa mba hodiko fanina indray ty rangahy. Zany angamony tsy haiko. Rehefa samy avinavina ihany dia samy mahaiko. Nefa nge ohatry mandinika be ahy izy izany. Ngamba mety manjaitra akanjo ka manomba-tombana an'irefy ilaina. Azafady ngery se. Oy,
taitra be a marina ahoana izay ka ianao mo tsy mahita dia nitariko mo tsy mahita hoana ary satria nahatazana tsara ahy ianao teo dia mo tsy nahita vao nandalo teto akaikiko e fa ahoana ary nahafantarany hoe modina melony masoko aho teo e eny e ny fihetsika koa moa avy dia hita be ny ariary fa mo tsy nirara azy ako fa inona aloha ny ilanao ka nakananao anahy mba atero aho fa tsy zatra mandeha irery aty Hein? lavitra be ny misy anay aterina inona ny tokony mampatahotra anao ka fa nga tsy misy namana ny rahanao taty ny lasa andeha hody rery ianao ary inona no nataonao taty eny an-dalana re lazaka anao no nahatonga taty fa mba atero aloha aso ao dia tratralina aty e inona koa ary mahatonga n'ity olona ity manery be anatitra azy e so dia mba olon-dratsy azy ahoana anatitra ve ianao sa tsy ka mahagaga aminao dia ianao tsy mamaly ary zange ny rabanao tamin'ny lohan'izao e tadidinao iny ny dinianao tsara fotsiny aho dia lasa ianao zaho nefa ianao indray miangavy ako tsy azoko mihitsy ka tsy za mihitsy aloha ny avinavon'izany e fa ahoana ianao aza zao vao hitako a gaga ihany a mantsy amin'ilay teninao hoe niara-ba ianao saingy tsy mifaliako ie zay mihitsy jereo tsara aloha so olo-kafa ilay hitanao e ao dinio tsara ny endriko mahagaga tokoa aloha fa tovavy tanora zany indray nge tia manatrika aty e tatsy anefa toa efa ohatran'ny olon-dehibe izany no hitako tena marina e kanefa ny akanjony sy ny alavany dia tena tsy misy voasana amin'izao a ka ahoana hitanao fa gaga ianao mety olona mitovy ngamba izany fa zao aloha andeha ve ianao sa ahoana fa ny andro nefa ariva e mbola misy zavatra manahirana ary e zao e tena mialatsiny a izany hoe tsy afaka manatitra anao aho zany aloha e mitady olona ianao afaka manampy anao raha ohatra manaiky an'ilay fiangaviako io ianao tena mahalala zavatra ty tovavy ty ka to lasa matahotra azy indray ndao moa mba atero ahy e ka andao ary andao ary fa aterika ianao zany misatra hitanao itsy trano mitokana itsy aiza itsy ie hitako io ka fa ahoana ao ngamy misy anao tsy a tsy eto ny vohitra misy aho fa vohitra hafa mihitsy ka ay io trano natoroko anao io a io no misy ny olona tadiavinao tsy azoko fa iza moa ny tadiaviko ka tonga dia manitrikitrika ianao fa ao lay olona tadiaviko satria tsy ahita olona afa-tsy ao ianao ato anatin'ity alamikitroko ity e fa ahoana ny ilazanao an'izany e izay no marina fa iza tokoa aloha izany ianao e raha tianao ho fantatra dia izany io Ursula dia izay ireny ny atondihako aminao radada vahiny loatra eto kanefa tena tsara ho fantatra ny sata sy ny fomba tany mba tsy handikana amin'ny fady tsy ho ialo hoe rabeza fa zay no alalan'ny olona aty e ay zany hoe raha araky ny fahazoako ny resaka ho te zany dia dokotera ianao enindrikaka rabeza ay dokotera tonga anao fikarohany eto mihitsy ka za e misy zava-maniry azo atao fanafody tiako jerena atao amin'ity ala voajanahary ity ay fa ny mahagaga dia ahoana le kely tsy mahita ponina firy ato kanefa lavalava ihany izay lalana nalehako izay vao tonga teto ah izany hoe izay aho zany vao tonga teto aminao e trano hitako indray to trano efa rava simba daholiko marina daholo zany lazainao zany e tsy misy olona mipetraka tsony eto afa-tsy za rery ihany
tena tsy azoko a. Ianao rery ahoana moa zany trikaka? Zano izy le roa. Za rery sisa no miambina ny toerana masiny ty satria nakinona tamiko ny tena mpitahiry ny asina. Misy zany hoe nisy mpanjaka nanjaka teto taloha ary nalaza ho manakasina sy toteny teto tokoa fa noho ny ady sy ny fanafiana nisy dia lembo izy e. Zany a? Hitany fa za rery ihany no afaka andimby azy amin'io asina nanan'io ka zay nametrahany ny mpanjakana tamiko hoe. Efa ho 10 taona lasa angamizay ndry. Ay ve? Hitako moa no ôly sy rava daholo ny tanànako. Kay nisy ady mihitsy teto tamin'izany. Mbola be asany zava-miafina tsy fantatry se ato saingy tsy vitsy zany raha ohatra ka hoe ho tantaraina eto le roa. Izao ndeha ataotsika anaka. Menanao akaiky rabeza. Melohan'ny atoritsika mianaka dia ho atoritoriko an'izay tsara ho tandremana ato amin'ity alabe ty. Zay mihitsy ka. Zay se vo afaka mandeha manao an'izay tiany se atao raha pitso zany. Tena mazava zay kaka. Fa misy zavatra mahalasa eritreritra kely anahy ihany ho aty. Inona ny tiany ho fantatra e? Misy tovavy ny angavy ateriko izay talohany nahatongavako teto aminao teto. Zany hoe laza izy fa tsy misy namana niaraka taminy dia natahotra mafy. Ny tena mahalasa ny saiko dia ianao nilaza hoe tsy misy olona tsony eto afa-tsy ianao nge. Kanefa izy milaza fa ery amin'ny rivohitra mifanila amintsika riny misy anaziko. Tovavy hoe le kely? Tovavy. Tovavy ohatrany ahoana? Tovavy fotsifotsy. Lava sady manao robe lava volomparasy izay no nahitako azy ankeo a. Dia tsy nilazainy an'izay ve ny anarany na ny mombamomba azy e? Iza tokoa moa lazainy tokoa saingy ohatrany tsy tsaroko ilay izy rikaka rabeza. Izy raha teo tsy nilaza mombamomba aziko. Ny zavatra nambarany ahy fotsiny dia hoe nitsangatsangana tetỳ hono izy dia ohatrany hoe tratra hariva. Ka rehefa nanatitra azy se hitany se misy nidirany trano fonenany vao niveriny se. Zay indray aloha tsy hitako ka. Tsy nahita ny tranony aho fa ozy izy hoe afaka miveriny eto ianao fa atsy ambadika kely atsy misy ahy. Zay fotsiny teneniny tamiko. Dia niverina avy hatrany aho moko. Dia za io nakaty aminao io. Ary izy raha teo nge nanora hoe ato aminao ato mandeha raha mitady olona e. Ahoana tsara hoe le kely? Zay no izy e. Na za aza nge tena gaga ihany trikaka rabeza e. Tsy tantara zavatra betsaka amin'izay fa ny tiako fantatry tsy se fotsiny dia hoe. Dia hoe ahoana rikaka? Raha ho izay asaiko ataony se. Ajaony fady. Ary aleo ataontsika hoe fa inona andalo ohatran'izay koa ngamby olona io ka. Tsy dia eritreritra zavatra fa. Ngamba mety ho zany tokoa rikaka rabeza. Fa nanafina tamin'izay izy satria mbola averiko foana amin'izay fa tsy misy nizaniza mipetraka tsony ety e. Eny fa na io vohitra nilazay izay fa mifanila amin'ny eto aza dia tsy misy olona tsotra ao. Ka zaho avy ary ny fady mila tandremana ka maharety izay heno azy e. Miainanao ary rikaka rabeza? Voalohany dia zaho. Tena mangina dia mangina izany lalako izany a. Za koa moa ity tsy mba misy namana akoriko. Hoay, ary inona koa itsy zavatra manjelatra tazako etsy aloha itsy e. Andraso hoe. Tena firavaka volafotsy anisan'ny tsara kalitao mihitsy ity a.
leo atao aposy dia toy izana ny lalanako jereo zany izy tena mbola tsy ahitana le zava-maniry tadiaviko mihitsy aloha hatreto ary inona ary zany olona sa biby za koa dia taitaitra fa olona izy moa no aty efa mazava ny resaka kiako fa tsy misy olona aty ny fitaovana no atao an-tanana dia laso zao Manahoana ianao? Andriamanitra samy fahatairako marina fa iza marina ianao ty ary ahoana no anarahanao anahy foana avy eo dia za indray no sahirananao anatitra anao any amin'izay misy anao any lazao ahy mihitsy hoe izy ianao ka Azafady fa mbola tsy nampanatitra anao kosa so dia mba diso fitadidy kosa ary ianao ka mampifangaro olona za moty adaly eo fa voamaly mihitsy ary mifakahitantsika dia ianao aza tsy nanaiky raha tsy nateriko tery amin'ny rivohitra misy anao riko tsy za mihitsy izany ka tsy azoko ekeko hoe nifankahita tokoa tsika ho maly saingy hoe tsika ny ray lalana kosa tsy marina zay za kosa gaga fotsiny ara nahitanao ka na zay namaly ny arahabanao tsy nataoko akory fa ahoana ary zany dia iza ndray zany ty olona ty ka rehefa jereko tokoa aloha ny endriny dia ohatra ny tare antitra kokoa ny tsikarotra tole tare tazako voalohany tokoa ty ka le tsy namaly ny arahabako araka ny voalazany olona ray manana endrika rosa olona roa samihafa zany ny hitako maly ny akanjo nefa tena mitovy tanteraka variana be anao oy ka tena tsy napoziko hoe tsy hainao le nieritreretiko fa anga dia tena mitovy be tsisy voasana mihitsy ny endriko izany olona izany no hoe tsy hainao manavaka anahy tena mitovy tena mitovy raha jerena tampoka fa zany hoe zao vao tena hitako fa misy avankely ihany ny endrikareo ka zany ianao efa lehibebe sady lehibebe vatana kokoa fa le nateriko maly ariva to ohatry kelikely vatana sady tanora kokoa sa mety rahavavinao ngamba kanefa ny mahagaga dia nylazany fa tsy misy olona niaraka taminy taty tsy manana rahavavy aka dia iza zany izy ka asa tsy fantatro ono ary inona mampiseto anao avy aloha izany hoany fa tia misy zavatra mba hiangaviako anao hoe iambozona eny aminao eny foana ity firavaka ity aiza to firavaka tsara be fa ahoana atao inona iambozonako moa ty ka raha tsy diso dia mitovy amin'le hitako maly ty fa ahoana koa ary zany aleo hoe ho tsapaiko ataposy le aty amiko sao mba sendra latsaka ka mody manatsafa ty olona ity misy antony amatoa mampanao anao anazy omeko anao izy mba hiambozona anao tena mbola ato le aty amiko dia ahoana ny tenin'ny kiako hoe fadio mandraindray zavatra tsy fantatra mazava loatra so dia mandrika anao ozy ka angamo ty tsy efa fantatra mazava kosa tsy atahorana na amin'ity fa aleo raisina eo variana indray anie nao zany ka aiza ary fa iambozonako raha zany noho izy tsisy tokony hampanahanao zany ty ka hoe taty ary aza sarahana aminao mihitsy ta ohatra izao zany eny ary fa ono iza marina tokoa aloha zany ianao dia azoko fantarina ve hoe iza ny anaranao za ianao ka mahaliana anao ny ahalala mahaliana tokoa ka mba raha tsy maninona dia lazao Alisa no anarako Alisa
feny 10 taona katroka anio aho zao miresaka aminao izao. Izany no hanomezako anao an'iny firavaka iny. Alisa? Ie. Zany ihany ve le anarana efa henoko maly le tovovavy ny dongony ateriko. Sao dia mba manofy ary aho. Ka nanahoana le rony dia nahita izay ny tedavina ve sesa ahoana? Hatreto aloha dia tsy mbola nahita mangirana ary kaka. Ohatra Asa indray ny raha-pitsiko. mbola ho hitanao foana izany fa ala midadasika be io koa ve mo voatetiny sendray andro Izy aloha dia tsy maintsy mbola ho hitako io ka. Ary tsy miala aty raha tsy efa mahazo izay ilaiko. Izany mihitsy. Efa voapirofo sy voamarina koa nge fa misy azy ty ality e. Izay indrindra mahatsy le roa. Aza kifa ho hitan'ny sefona io e. Ka izay nge ho ahy e. Za mo tsy afaka makaiza tsony fa efa atitra liatsy aho. Zany tsy mba ahafahako miaraka am'se. Asa be eritreritra rehetra kako fa ny fanorotoroanao izay tsara ho fantatro nge dia efa zava-dehibe. Fa zaho ary kako mahita hoe misy elanelana be izany ny fifandraisantsika raha ataonao hoe se izany aleo dia antsoinao fotsiny hoe kiady afa tsy maninona nge izany e. Ka so manahirana kosa izany Tsy koa. manahirana izany ry kaka. Aleo ve atsanina amin'izay efa nahazatra izany ihany e. Ka tsy mahavatana loatra ny sofika rery kako fa atao fotsiny hoe kiady dia ampy izay Eny ary e. Raha tsy mahasarotiny anao ve mo inona ny olany e. Tsy misy olana mihitsy izany ry kako rabeza. Ary hono ary kiady. Ahoana izay? Taiza ny nahitana ho an'iny firavaka volafotsy iny. Ty ve? To efa nahita mitovy amin'izy iny amatsika ty. Sady tsy mbola nahitanao nanao azy iny koa raha tsy vao androany koa. Izany indray kosa aloha tsy ilaza mikako fa nisy nanome aty e. Raha mba afatany matsy fa roa mitovy amin'ity no ty ihany koa. Aleo mody lazaina fa anahy ihany ty ka. Anahy efa hely ty ry kaka fa izany hoe nipirina tany anaty kitapo tany fa vao andro vitsivitsy izay no niambozonako azy indray. Miaro amin-dratsy mantsy izy ty e. Ay, somary mahavarena ihany mantsy ny nahita azy satria dia mitovy tanteraka amin'le efa hitako taloha izy iny le roa. Izany ve? Ka maro kosa nge ry kaka ny firavaka mety mitovy tefy e. Dia izay tokoa anga le roa. Fa azo marina ry kiady hoe ahoana? Misy fandaminana kely ho ataontsika menaka angamba ny ho hariva mahakasika ny fandrenako. Ny fatoriana? Sanatria hoe fanoliana se akory fa ise moa no miala vao maraim-be ary somary alina voatafody indraindray ka tiako raha omena se le hevitra mifanila amin'ity eto ty. Tena mety be amiko izany ry kaka rabeza. Efa saika hangataka taminao an'izy io ange saingy ny salasala e. Kanjo moa ny eritreritra ao ka mifanoto tamin'ny eritreritra ka tena mety amiko izany e. Mety izay le roa. Ny eo amin'ny lafin'ny sakafo indray afaka mifanampy eo foana tsika mianaka e. Raha ny sakafo sy ny fitaovana entina mahandro indray natondra ihany aka. Aza misahirana fa misy ampy aho e. Za azo no hanome anao fa ny sakafo misy kely mba azo ifampizarana ihany. Raha ny momba aloha aza manafa efa milamina e. Ianao raha teo mbola tsy haina hafirena no hijanona ty ka sao dia tsy ho ampotsinjaraina ny vatsinao ty. Ny fandriana izany no tsy misy fa tsy izany no azonao atao lafika ao anefitrako. Mety be amiko mihitsy izany azako. Aty raha teo nge mafana e.
Ka ndamindaminao aloha izany ary kako dia alao aloha andeha vetivety a. Andao are ray fa azo arkady a. Ahoana? Aza misalasala mitendra misy ilaina. Ay ve eny ary? Tena tsy mahatika lolo mihitsy ty firavaka embozona ny kiady ty a. So dia mba nandraindray zavatra tsy fandray tany hoaniko sary izy fa afeny amiko e. Mila raha maso akaiky izao fa tsy mazava. Fa iza kosa miantso ny anarako izany? Ursila ihany ary kiady manoloana anao a. Angady inao sahady. Ursila? Fa taiza moa no nahalalànao ny anarako? Nefa tsy mbola nilazainao avy e. Fantatro tany hoany ka. Ka tsy ianao ve ilay nateriko indray arivinika? Dia manao inona rereto amoron-drano eto koa ianao? Zanga moa zarery fa misy anao. Tsika angeny ara tonga teto fenao kosa ny variana sady mody tsy te ahita e. Tsy nahita anao teto izany kosa aloha za fa aza mandainga. Sady mahagaga koa dia ny ahitako anao foana amin'izay alehako rehetrarehetra. Tsaroako tsara fa tsy mbola nilaza ny anarako taminao izany a. Ny ianao no teneninao tamiko. Dia taiza izany aminao no niaviko teto ka nanidina. Asanaoko. Te lalao rano miaraka aminao koa ary kiady a. Mety. Maninona moa e? Midina eto dia aviako. Ray soary ahy e. Sy ianao koa izany. Avy ary atolorana ny tanany e. Ndao. Tena mamiratra kosa aloha ty tovavy ty. Fa ty izy dia mavita mitsongo dia ty foana ny mahavariana ako. Waay, mangatsiatsika ery izany rano izany ary kiady eo. Tena izao mihitsy ny tadiavina fa efa tafahoatra angely hafanany. Ka ampianaro milomano koa ka. Nga ianao tsy mahaika. Mba te hahay ohatranao koa mantsy. Ianao koa dia manahirana eo ka. Maninona raha milalao rano fotsiny dia vita ka. Sady za koa tsy haharitra fa mbola handeha lavidavitra. Eo moa e. Vetivety fotsiny e. Aleo amin'ny manaraka fa mbola maika ange za e. Aleo mametaka akanjo dia hiala fa taraiky eto. Izay fa handeha vetivety aloha amin'ny manaraka indray. Andray kosa. Veloma ary kiady. Veloma. Hoatray le ty e. Ary lasa iza teo ary le tovavy. Nakaiza? Efa lasa ve? Tsy hitako akory ny nandehanany. Fa iza marina ary ny tovavy iny fa tena hafahafa izao lasa nanjombona vetivety teo koa ny andro. Otry, ary tena mikotroka anga izy izany e. Maty aho marina. Maizina be ny lalako. Vonjeo e! Vonjeo e! Losy izany atsemboako tato. Aina nofy akay. Le tovavy no azoko nofy. Losy izany. Zay vao tsaroako le anarany. Ursila. Manahoana ianao? Ary mifanena foantsika. Fa manao inona ty foana ho ahy ianao e? Dokotera Kiady, mikaroka zava-maniry fanao fanafody ato amin'ity ality ny atondriako e. Ary ianao kosa mba iza fa mbola tsy mifankalala angatsika e. Ary mora manatiny kosa ianao raha izany e. Efa niteneniko anao kosa neny enarako e. Ngamo? Ary vao tsy ela akory azy izany. Angamba mety tsy dia zava-dehibe aminao no ahalala angamba e. Saingy tsy maninona fa... Izany tokoa moa. Azafady rehefa adiniko e. Be loatra koa nge ny zavatra manahirana ka tsy ho tadidiko daholo ny olona rehetra mifanerasera miteny e. Oka izao raha ohatra ka tsy tsaronao e. Ho fantatrao azy eny ihany.
Malahelo ve ianao zany? Ao fa tsy adinoko tsony fa mba lazao mo zafady. Mpamengavy re moa e. Na olona zaiko anao aza nge tsy ampiova ninina akory e. Hijanona olona tsy fantatrao foana. Aleo andeha ka. Fa hono e, aiza ianao no mody? Ny Andakira be any e. Andakira aiza? Tsy mbola zao ny fotoana e. Ho fantatrao tsy ho ela fa aza maika ianao dokotera. Zay fa veloma ianao dia mandra-pionandray. Eny ary, veloma. Tena tsy nentiny laza ny anarana izy na dia ny angaviako mafy aza. Mino aloha fa tsy sy lahy kosa aloha ty. Haiko tsara amin'izay izao no manavaka azy roa vavy. Inona marina ny fandraisan'izy roa reto? Hatreto aloha dia mijanona ho akamantatra izany. Tsy mino aho hoe tsy misy ifandraisana izy roa. Aleo tohizana ny lalana e. Andraso hoe tsy farihitsy ve le tao anaty nofiko? Tena izy io. Tena ohatran'izao mihitsy ka. Fa ahoana ary? Ohatray. Ary tsy aly sasady ve io tazako mandro io ka? Kanefa nge vao teo izy nisaraka tamiko e. Fa afy izao ka. Tena aleo miverin-dalana. Iry sy lany tao anaty nofiko ary mbola tovovavy tanora fa tia kosa vehivavy efa zokonjokony ka. Rehefa azo izay ilaiko aty dia hiverina ody amin'ny fianaran-tsoa fa tsy hijanona ela aty ka. Tsapako tato ato fa tovarim-bariana sy tsy milamitsaina izany kady a. Misy zavatra manahirana mafy azy ngamba. Sao dia mba efa nisy zavatra mahazo azy koa zary anefa afeniny e. Aleo mahitsy sy sokiriny izay mahazo azy sady atao any efitranony ato izy dia alao aleako ato mahitsy. Fa misy inona ny toavy dia narahanao aty an-trano ary kakrabeza? Misy tianao resahana amiko nga sa misy inona? Tena manako lazaina sy ho resahana amin'izay mihitsy aho. Afaka mandroso velo e. Ay, azafady tokoa. Atsavainao eto ambaravarana fotsiny amin'ny matsika nefa zava-dehibe loatra no ifampiresahantsika ko. Ka mandrosoa ro ahy ianao e. Saotra leroa. Ao dia mahazo toerana. Mialatsiny aloha fa mbola tsy nahavita nandamin-trano aho noho ny entsiketsika be isan'andro ry kaka. Za nge miala maraina dia ny hariva vao tafody e. Hitanao tsara angamba ireny? Misaotra aloha nampandroso leroa. Tsy fisaorana ka. Ianao nga moa fa intsony ato an-trano e. Ataoko fa ianao aza ny tompon-tranoko. Fa tsara apetraka foana leroa ny fifanajana. Efitrano efa natokana ho anao manokana mantsy ity ka na dia tranoko ihany araka ny voalasanao aiza dia ilaina ny fahalalam-pombako ity. Marina izany ka. Fa zao leroa. Hoe ahoana ry kaka? Betsaka ny fiovana tsikarotro taminao izay tato ato a. Fiovana? Asa hoe misy inona loatra fa mety manafinjavatra amiko ianao kanefa olona andrandrana anao indray ve no hanafenandoso olo e. Ataoko fa ohatry ny rainao raha misy ny manahirana anao ry kady aiza fenina. Fa niova ahoana ry kaka? Ohatrany tsy mazava amiko loatra mantsy ny tianao atongavana. Aiza le tsy lenao miramirana sy falifaly taloha vao miditra ny trano. Le ianao tia vazivazy mampiady karatsy amiko isakarivo. Ankehitriny
olona misaona sy malokendrika lekady manoloana. Lazao raha misy mahaory fa ny olana tsy maintsy misy vahaolana voana ninninina e. Tsy misy olana arikaka. Tena tsy misy olana mihitsy a. Araka amin'ny voalazako anao teo dia reraka n'le rotoroto isan'andro ahy. Mety izany ny tsy ahitanao anahy ohatry ny taloha. Fa zao tokoa aloha efa saika azoko daholo ange ireo karazan-java-maniry ny tadaviko taty ka mety hitodidoha iverina amin'izay ngamba arikaka. Ohatray? Ie. Arikady a. Sao dia niteniko teo kosa ary nisy tsy nety taminao ka nahatonga anao hanapa-kevitra tapoka andahody. Ka alaminy fotsiny sainao fa tsy misy an'izany mihitsy. Tena tsy misy an'izany ka. Voafetra ny fotoana ahafahako mijanona aty ka tsy maintsy mandenga izaho e. Ay, raha izany tokoa ve moa aninona le roa? Tena izany ka. Rovena no mieritreritra andesy e. Mino kosa aloha fa tsy raha-pitso ah. Malahelo aho nefa arikaka milaza aminao fa tsy maintsy raha-pitso maraina amin'ny mandeha. Tray. Lavitra ihany ange fianaratsora miala eto e. Eto aho dia te hisaotra betsaka dia betsaka aminao arikaka. Tena solondray tokoa ianao taty. Atezaina anie ianao ary mba ho salama mandrakariva e. Ndriletsy le roa. Dia tena tapoka loatra le sirikady izany ela andeha izany. Lozany la eto aho izany. Ka atahoana arikaka. Kanefa tsy afaka nitazona anao avy amin'ny tsodrano mba ho toto soa amin'ny lalana an'letsy a. Misaotra e. Mety anatinatitra anao any amin'izay mba vitako raha-pitso e. Tsy dia afa-piry fa adidy e. Raha izay kely vitako teto indray tsy misy isaorana le roa fa izay vitako ihany eny nataoko e. Miala tsiny raha misy tsy tomombana fa hitanao ihany mony aty ambanivolo aty e. Dia tena misaotra anao rerikaka rabeza. Za koa nge malahelo ny andahoanao saingy voatery moa ka ilana tsiny re. Tiako ny fiainana mba mivoatra ka tsy mba nanisy olana tamin'izay nisy teto ah. Eny ary e. Raha pitso maraina be moa izany no manao tatao rano anao fa zaho aloha maka anahy ho aina sao reraka e. Aza mikarakara sakafo tsony fa efa nisy ny vononikeo raha ny tena marina e. Efa vonona ny resaka taminao mihitsy atsinona ny androaniko. Dia sahirana re ianao rikaka rabeza. Ao fa ho avy ihany aho. Isolo reto akanjoko reto fotsiny aho dia tamy ihany avy eo. Ao fa miandry ao anefitra ao ary ahy e. Eto angamba no hiverina fa todiava solo lalana ianao rikady a. Ino lalana arahanao a? Andalo vary madio mangatsakatsaka ianao ao aloha ao. Tsara mantsy mahandro amin'ny vary io ianao satria izay ny fomba raha vao vahiny nandalo tetiko. Fa inona no antony rikaka? Androana ny ratsy izay mety analokaloka anao raha sanatria misy izany e. Esory daholo izay zavatra eny amin'ny vatanao rehetra melohan'ny andro anao. Na firavaka io, na peratra, na bracelet, na volamena, na volafotsy. Tena vady an'io rano daholo izany a. Ve ka nisy an'izany? Tsy maintsy esoriko izany aloha ty firavaka iambozonako tiako. Na soa ihany ianao fa niteny an'izany rikaka rabeza marina.
ka tsy maintsy nilazaiko anao meloha ihany zany raha sanatria tsy afaka nanatitra anao taty ako ty. So fa tsy taty ny lalanao ny alohany nahatongavanao teto fa avy any atsimo. Raha tsy zany mantsy mety ho verina maty taty anaty ala tato mihitsy ianao ha? Fa inona daholo ary zany? Ary maninona n'izao valazainao anazy zany rehetrarehetra zany trikakrabeza? Kanefa nge dia tena anisan'ny lehibe iankinana ny diako taty ihany koa zany e. Ka tsy aro voatantarako aminao daholo kosa zany trikady a. Tsy aro voatantarako aminao daholo mihitsy ny jamba telo nyty vohatra ty. Kanefa nge dia zava-dehibe zany e. Eny e, zay neveriko fa ilaina sy tsara tandremana mafy ihany no lazaiko anao reny e. Fa sao dia mba misy bibidia reny fanahy miriry reny ary ato anatin'ity aly ka? Efa manomboka misokatra zany masonao zany a. Fa tena misy an'izany tokoa ve? Dia maninona ny tsy nifanehitra tamin'izany raha izany tokoa ny marina ka? Satria nanaja ny fady sy ny satetitra e, araka ny efa lazaiko amin'izay meloha tamin'izany. Marina hoe? Marina raha tsy toa lasa mampatahotra ahy ianao zany trikaky a? Mandana fa tsy misy mampanahitsony eo le roa. Ataovy zay efa lazaiko teo a. Zay fa soava ty e. Misaotra trikaky a. Dia veloma ianao zany? Be mystera loatra ty vohitra ty zany fa aleo zay ialana aingana eto natao ka. Tô ty tokoa le lalako indray andro ry le nahitako le farihy lehibe tao aloha tao. Io tokoa fa tazako eo le farihy ka. Tsy maintsy mahandro eo aho zany. Tena madio ery zany rano zany aloha. Tonga eto amin'le farihy aho ty. Ary aleo aloha ty firavaka ty no asorina voalohany raha izany. Aleo atao apaosy sao dia adino eto. Aleo aloha hidina mora any anaty rano amin'izay. Ohatry ny hafahafa ange aho zany e. Ohatry mitady ho fanina. Fa maninona koa ary aho zany no toa fanina vetivety tampoka teo. Sady marary be zany lohako zany. Kay maty aho. Tena mitady tsy hazaka koa ny tongotro zany. Andriamanitra ô, vonjeo aho. Tena aleo aloha maka sisiny eto sady manao akanjo dia hiala eto fa sao dia maninona rery ato ka tena tsy misy mahita akory. Aiza ny entako teo? Moriana ataoko ambony vato ry. Ampio atompo. Tena mbola fanina be mihitsy aho zany. Aleo zahana fa tsy dia mijanona eto tsony aho ka. Rizako ty na dia andady aza. Loza fa nianjera mafy aho. Tongotro. Tena tsy ho afaka mamindra tsony aho. Ary retsy mipitika retsy le firavaka taty apaosiko. Tena mifangaro koa reto hoe iza le nomen'le olona iambozonako amin'reto. Firavaka mitovy reto rangaha fa aleo alaina fotsiny indray dia anaovana dia vita. Ty iray ty ataoko apaosy. Hoay! Ary toa mangoritsina be izany vatako izany vao nanao an'ilay rojo. Ary ny lohako. Toa. Tena maivana teo. Fa ahoana ary?
aiza amin'ireny toetambe ianao Ursula? ary tadidinao tsara kosa ny anarako a. Manahoana aloha e? Tsara fa misaotra. Tsy sarotra tadidiana kosa angela izy. Zany a. Ary ny anao a mba izy e. Toa mbola tsy nambaranao a mihitsy nge e. Nga moa tsy efa fantatra kosa ny anarako ka. Togo ty efa imbetsaka tsika mifanerasera. Fantatro taisa. Ianao nge ka tsy mbola nilaza ny anaranao tamiko izany mihitsy e. Ay tokoa moa tany anaty nofo ny antso ahy tamin'ny anarako Ursula fa tsy mivantana ohatran'izao. Kiady ireny fiantso ahy e. Dokotera Picariko ary namitahiraka taty izaho io hitanao io. Efa azoko izay nilaiko dia tsy maintsy miverina ho amin'ny fianaratsoa indray aho. Ka ve dokotera ianao e? Faly malala ny dokotera Kiady izany. Saotra. Ka tsy aleo ve aloha mandroso makafatsin-dalana? Tena tsy afaka ny androso tsonongamba fa efa atoandro be sahady ny andro ge. Ka mba mandroso moa e. Tsy lavitra nge misy ahy e. Atsy-ambadika kely atsy fotsiny e. Tadidiko tokoa iny lalana iny. Le nanaterako azy ndray hariva mihitsy. Ka maninona mora ekena ny fiangaviana e? Amin'izay hitany tena marina araka le lazain-kakrabeza fa tsy misy olona mipetraka tsony aty ozy izy. Variana be nge ianao ka tsy hainao ngamba ny teniko teo o. Ahoana? Atsy-ambadika kely atsy ho any misy ahy. Ay, azafady fa variana tokoa za. Ka andao ary, saingy tsy ho ela fa mandalo ihany ny azoko atao a. Mba azay ahy. Ndao fa hientrika no mivily e. Ka tario ary lalana dia manaraka anao avy ato aoriana ahy. Zay tsika dia tonga mandroso dokotera Kiady. Ie, misaotra ry Ursula. Tsy ho fotsiny hoe Kiady ahy. Zay dia mety fa hitako sahirana be ianao manonona maha-dokoterako. Aleo mihitsy aloha esoriko ny akanjo ivelany ity fa mafana ato aminao ato ka. Raha mety aminao tsy maninona. Mafana tokoa aloha ny andro e. Arono a. Ary todiny anao be aho fa misy inona ka. Sady toa mivadika menatra amin'ny masonao. Asa-panjinina be ohatran'izao aho ka. Fa taiza koa ny nahazoanao an'ity rojo volafotsy ambozonanao ity? Anaty ka. Fa inona kay mahagaganao amin'izy ity ka? Anao? Anaty. Maninona ianao no mandainga? Ka anaty io ah. Jereo ary avadio iny boribory amin'ny tratranao iny fa misy soratra litera U lehibe ao ambadika ao. Aiza? Aika any aminao izy ity. Andraso aroa aloha jereko izany soratra teneninao izany ka. Tsy misy litera U izany ity fa misandoka fotsiny ianao ka litera A. Hitanao io? A lehibe no misoratra eto. Hitanao tsara angamba io. Litera A? Io e. Na litera A na litera U dia samy tsy anao. Ka menongavy ianao a, esory iny. Ny dikan'io soratra io mihitsy ny tsy azonao Kiady a. Esory eny ambozonanao iny dia apetrao eto amin'ity vady fisaka madio eto ity. Fa ahoana mihitsy moa no esoriko ka. Ianao aza olona tsy fantatra akory na olona misandoka fotsiny ko. Aingana fotsiny ianao fa tsy te ho tezitra aminao a. Mandidy anao a, esory iny. Tena tsy azoko mihitsy a. Tsy mialy aty ambozonako ity raha tsy mazava amiko hoe inona ny anton'izao fihetsika izao. Isoloky ianao sa inona? Tsy anao iny dokotera ka noho izany averenao amin'ny tompony a. Ny litera U lehibe dia fanafoezana ny hoe Ursula. Samy nanana ny tovitefy amin'iny firavaka iny za sy ny reniko ary ny fanalavan'iny A lehibe iny aminao iny kosa dia Alisa. Iza tsara hoe? Reninao zany Alisa? Voalazanao tokoa. Ay, zay vao mazava amiko marina. Fantatrao nga ny reniko. Tena fantatro tokoa ka. Ny reninao no nanome anahy an'ity firavaka ity raha tianao fantatra. Tamin'ny fomba ahoana? Ny fanena tato amin'ity aly ity zay matetika ko.
ka fa izay vao azoko. Ianao ihany ny lalana tokana afaka ampiaonana indray. Aza vao fa tsy azoko ny tiana ho lazaina aloha Mila tonga any aminao ilay firavaka iray misy ny anarako vao afaka mifankahita izay mianaka. Ay ve zany aza manafa efa aty amiko ihany koa ny firavaka ao. Ty sa tsy izy ty? Kady. Fa misy inona koa ary ny tao manjombona tapoka teo ny andro ary ho avy anao azy koa zany io ran'izany fa efa maizina tanteraka ry Abedandrefanindreko ty. Manaso sanatrika ny dian-kady no semban-javatra no hany. Dia inona zany no ataoko amin'izao? Ndray tokoa ary engany eka tsy tombona ny eritreritro. Poa! Ho sahirana tiany zanak'olona tsy manatsiny iny ary anatsiny koa satria betsaka ny zavatra tsy voalazako mila tena fadiny eto. Tena faafy ty andro ty fa tsy mpiseho eto mihitsy izao ka. Fa iza koa ary zany? Tena tsy mazava fa aleo mailo tsara. Sao dia fandrika izao ka. Fa izao e. Kady andrika ako fa mba voakely aloha. Fa misy inona le roniny verina sa nisy adino a? Azonao ampandrosoana ve aloha za e? Tena lena sady kotsan'ny orana mantsiko. Andraso fa ho avy ara izany e. Ka mandrotro le roa ary aiza ny entana ny totana politina entiny izay niditrako ty. Tsy izany tsondrika ako ny zava-dehibe rehefa miseho ny atambo a. Zay hanavotana ny aina ny tanjona zao. So aza mbola voavonjy ny ain-dehibeko. Fa inona ny tena ny sofa? Totra ny miodikodina be zany resaka ataonao zany mantsy ty. Aleo fa ho tantaraika anao ny zava-misy fa raha sitraka ao sao dia mba misy rano aloha fa tena tsemboka vetivety teo ako. Andraso fa nisy vao nampangatsiahako mihitsy ty ka. Azafady rerika aka. Ty le roa. Tsy maninona zany fa sotroy aloha ny rano iny le tsy ah. Dia tantarao amin'izay ary izay nanjosy niatra taminao tany fa mahaliana be loatra ako ty. Zao no nahazo atandrika aka. Aza hitako kaiza mahita marina. Miainanao ary kiady a. Andraso aloha, iza tsara hoe le anarana ny lazainao teo ry kiady? Irsilao a, fa fantatrao anga io olona io toa ohatran'ny taitra sy gaga zany ianao nanontany a? Nisy fanafoezana n'io anarana io nyrojo taty amiko. Le tsy ny ambozonako fa taty aposiko a. Nisy ny ambozonako kosa dia nisy an'le litera A. Zay zany ny fanafoezana ny hoe Alisa. Tena loza. Loza ray, loza roa. Fa ahoana ry kiaka? Toa tafatsangana mihitsy ianao. Misy inona loatra fa tsy azoko ka. Aiza ireo rojo ireo zao? Mbola ny aminao sa aiza? Atahotra mafy aho dia natolotra azoko. Na le tetỳ ambozonako na le tatỳ aposiko. Ary nitsoaka avy eo fa zao tavaverina aminao zao. Ary ny entanao aiza e? Tavela any izy rehetrarehetra. Tsy nisy fotoana nahafahako nandray azy tsony noho ny tahotrako. Vao nitsoaka nandositra dia nikotroka sy nanorana be ny andro ka nihevitra sisa hitako dia niverina aty aminao aloha. So ihany aza fa tadidiko tsara ny lalana ko.
lalana zany ty tena enjana. tsy maintsy miverina any amin'ilay toerana nahitanao azy tsika fa miomana ianao e. Sao de sao ve? Raha tianao tafavoaka velato ianao dia arao fotsiny izay lazaiko e. Milohan'izany nefa dia lasa ho aho hoe ahoana marina momba n'ilay rojo tany aminao. Misy dikany matoa tezitra izy ary nakan'izany fa tena tsy mitombona mihitsy ny lazainao hoe anaoko. Ka mipetrahary aloha ianao raha mbola vonina hiain'ny tantaran'ilay rojo e. Lavalava ihany mantsy ny tantaran'izy ireny. Lasa ho ary. Tena azonao antoka ve vataty ny lalana anakany e. Sao dia mba diso lalantsika ka ho very fotoanako ty. Izy mihitsy ty rikaka. Hatreto dia mahagaga ihany ny antony ilazanao fa misy trano any ambony ihany koa. Nefa dia firy taona teto tsy nahita na nahen'olona nanorina finenana taty. Ka iza ary zany Ursula? Iza ange no mipetraka any fa tsy olo-kafa e? Mino aho fa fantatrao tsara izy matoa taitra ianao a. Taitra be ianao vao nandreny anarana voatonoko teoko. Torak'izany koa Alisa. Fa hono ahy mifamatotra ve ireo? Fantatro fa liana tokoa ianao alalan'ny marina. Mazava ho azy. Ho fantatrao ihany zany androany fa mahandrasy e. Miroso anatona ny marina raha teo tsika. Sady efa tonga eto tsika ilay roa. Eto aloha tsika no mijanona. Tsy azoko. Tsy eto ange ilay vohitra rikako fa anao inona eto tsika e? Misy antony matoa tsika mijanona eto e. Azava aminao ihany zany avy eo fa mahasolo toerana. Nisy vato lehibe azo ipetrahana raha teo io. Enindray ariko. Ka inona ary zany ny atao eto e? Akaina sa anao inona? Aza maika ho ahy elahy. Ho azo eo ihany zany e. Ho azonao eo ihany tantara. Mino aho fa mety ho vaovao aminao ty toerana ty. Matoa ianao tonga nahazo an'ilay farihy lehibe dia tsy maintsy mandalo eto. Ka antany kely anao ary kiady. Inona no mety hoe tsaronao fony ianao nandalo teto? Ny zavatra tsaroko ve? Vinona ndray e. Inona ny tokony ho tsaroko? Andraso hoe aloha tadiako. Tady tio tsara mihitsy fa mety hoe nahita zavatra na olona teto ve ianao tamin'izany? Ka fa tsaroko. Le rojo volafotsy. Tsy haiko fotsiny hoe le misy an'le litera A sa le misy an'le litera U ny hitako teto. Tena tsy voamariko iny. Inoko fa le misy litera A no hitanao teto e. Asa, mety ho zay ve? I Alisa zany le tompony. Io le reniny Ursula. Efa maty efa ela izy ary io dongonana hita eo io ny fasana an'le venany e. Efa maty ho erikaky? Ahy ve ka olona efa maty ny resaka tamiko iny zany? Tena tsy napoiziko marina. Tena mampiorona ny ati-dohako izany rikaka. Kanefa angena izany aza misy mahalasa ny saiko ihany e. Tsaroko tsara mantsy fa Alisa no nanolotra an'ilay rojo iray. Saingy tsy voadiniko ihany koa io litera io tamin'izany. Tena tsy voadiniko ka mety hoe ilay rojon'ny Ursula ve zany no nomeny anahy io? Tokoloha e. Na atao somary mahagaga kely aiza. Samy manana ny azy izy mianakary. Ny an'ny Alisa ny entiny levina nanaraka azy.
nampanarahana azy moa zany ny tena mariny e. Nahitanao azy teto ambony fasana teto indray dia tena mystère mihitsy e. Fa inona moa zany ny tena nahafantan'ny Alisary kaka? Mbola resaka manaraka ho ataontsika ho areny zany le roa. Ay, Mamaika aloha zao dia zay ampazava aminao ny marina rehetra. Ny afantaranao zay mbola miafina rehetra tsy mazava taminao ohatr'izay mihitsy. Apetrako eto aloha reto zavatra reto fa fomba tsy maintsy atao zao koa. eny ary. Anointsika avy eo sao dia andro zo alina ihany ny androko. Ekena ary kaka. Ka hitanao tsara vary io. Io le lazaiko anao sao dia mba hafa lenalehanao matsiko. Izy tokoa io ka. Tena teo zany nandro sy nanao ny fidiovana araka ny teninao. Ka raha tena narahanao tsara tokoa ny fomba mantsy, tsy tokony hisy ampanahy mahitsy a. Ny filazanao ny hoe vanina sy ny sisa dia mbola tray mystère tanteraka amiko hatreto a. Ka zaingy nahagaga anahy. Naninona zay rehetra nandalo tetony tsy nisy naninona zany fa ianao kosa nitranga handosa. Dia tsy haiko rery kaka. Na zaho koa aza nge mba mametraka fanontaniana ohatranao ihany nefa tsy voavaliko e. Zany ndao ataontsika ary fa eno tsara e. Mihaino anao a? Samy andro amin'ny rano tsika. Tsika sy anao? Na za na ianao ka aza matahotra mahitsy. Eso reo anatinao ny tahotra fa izy kino ny herim-po. Zay, ary ndao ary tsika fa samy efa voala raha teo ny akanjo. Kiady, Irsila. efa ny eo izay sineny no ianao ka te hisaotranao a? Nasika sy tesitra taminao a satria tsy nahalala fa Alisary eny koa nanolotra anao ny rotsoko very tsy nisy nahita. Mifona aminao a Kiady a. Tsy anelongelona anao tsony afa matoky. Dia aza tesitra amiko tsony a. Irsila, mijaly taty aho noho ianao. Teo vao fantatro tamikako fa efa maty ny reninao ka zany kay ny tokananao monina rery. Mety zany koa ny nanolorany ahy iny rojonao iny mba atolotra anao izay tena tompony tokoa. Toa miteny reriko ty Kiady ty. Za ohatra ny hoe tsy tompony tenany zany izy fa hafahafa mihitsy ny fijeriko azy a. Miresaka amin'izy ary sao dia ny sainy kosa ary misy vofa tsy tsapany e. Tsiry Kiady a. Tsy nampitsaly anao a. Fa teo namanao aza satria... Satria nahoana? Satria izay fotsiny e. Tsy mety ny raha tsika. Misaotra tamin'ny zavatra rehetra vitanao asiny eny. Tsy kosa Irsila. Tsy ahasaraka anao tsony ny foko e. Anaraka anao a. Andahody any an-tranonao dia antsika miresaka tsara. Zaho nge tsy matahotra anao tsony e. Mampalahelo ahy ianao Kiady a. Nefa ndao ary raha izay no tianao e. Andao ary. Iny fa lasa nivoaka ny rano. Tena metaka akanjo. Dia nandeha tsy niteny tamiko izy ohatray fandaho aiza ary. Sady toa miresaka amin'olona mihitsy izy zany a. Nefa tsisy olona tazana akory fa izy rery ihany.
Sanatria ve teny avelon'izy rovavy no miseho e. Alao loharana fotsiny de ho hita fa hafahafa ty trango ty a. Tongotsika arikady a mandroso. Ohatray marina mafy. Io lava-bato be io no dirany kady. Tena misy fanahy mitarika azy fa tsy ara-dalàna mihitsy zao a. Tena tsy maintsy hetsika. Te ahalala marina momba ianao. Eno fa inona zany mampitomany anao e? Zao arika eno tsara e. Miano anao a? Teto arikady nisy namono a. Maninona tsara? Ary maty tsy mba nisy nahita akory na niezaka nitady raha mipikaroka tety. Zany a. Io fary atao ambanitsika io no nanariny tsy matao toto mifatika raha vao afy nanaparana ny filany ka mivonony avy eo. Maninona tsara hoe e? Efa maty koa zany ianao? Manofy avesa ahoana e? Ha? Tsy manofy ianao rikady a. Tena izy ary misy zao iainanao zao. Zany ve? Nefa aza matahotra fa tsy hanao inonanao ange akory e. Za tsy matahotra ka. Tiako fotsiny ianao mba halala amin'ny afina. Neny nefa maty taloha. Saingy natao izay fomba nanasarahana anay ka nanontany nahafaty azy raha nge tsy fantatro raha tsy voandroany maraina teo e. Taoriny takiako taminao an'ilay rojo volafotsy. Fa inona daholo ary zany reniny sofiko izany? Efa maty ve ianao kanefa dia tovovavy tsotra sy tsara tarehy ohatran'izao? Zao netraketraky nyity teny e. Hitanao, misy dikany be taminay mianaka indrojo iny satria niaro anay tamin'ny ratsy. Saingy fantatry ilay fahavalo nefa izany ka nisorony taminay ilay rojo ary nitereny amboletriny ny ilazan'izay tsy ambaratelony rehetra. Izay nefa fa rehefa tsy nentiny laza izany io reny koa dia nentiny izy ireo ny alalavitra teto ary mivonony. Palahelo izany. Za kosa efa nisy olon-kafanomanina nasaina nitondra mba tsy halalany marina ary teto ny nametrahany ahy, teto ny namonony ako. Indrisy zao sisa e, tsy mety mandra-piadanana. Matahotra anao ary io Sila. Avy alao andeha ka. Farany ary sisa dia afaka mandeha ianao raha matahotra fa tsy maninona e. Eny ary. Hoe ahoana? Le rojo nomen'ny Alisa reniko anao dia tsy azo fa ahy iny. Le ray kosa dia nampahitany anao mba hiverenany aty amiko indray mba hahitako azy. Efa roa taona mifanahinay no mifampitady tato anaty ala tato saingy tsy mifankahita izay raha tsy efa miverina taty amiko indray ilay rojo. Dia ilay natolotry neny anao izany e. Nahery loatra ny asiny indrojo iny rikady a. Tsy zaka amin'ny fahavalo saika haka azy. Mahalala ny ratsy sy ny tsara iny. Kay ve zany no marina? Zay vao azoko ny tantara rehetra. Nofiko miverimberina matetika teo amin'ny orana io raha mbola niambozina azy iny a. Ary izay koa zany nahafanina raha nitambatra tao am-paosiko ilay izy a. Kanjo vao nanaovako ny ray tamin'ireo izay nataoko kianjoanjo fotsiny fa tsy haiko navahana dia afaka izany. Le nisy litera A io izay tazanao tetỳ amiko iny no tonga teto tanikeo maraina iny a. Lalina izany. Tena mystera re. Fa nanitikitika ny saiko dia iza loatra ary nahavanina an'izao loza mampalahelo izao. Kakrapeza sy ny namany ihany. Kakrapeza? Olona voaoziny iny saingy nanjakazaka teto no niery ratsy ny lalaoviny e.
tapitra mantsy ny sotasotainy daholo ny mponina teto ary ny tsy matiny kosa lasa nandositra. Tena tsy napoziko. Tena tsy napoziko hoe kiaky Rabeza ve ny havita an'izany? Ary ahita ianao ry kiaky fa miomana tsara. Natao voromanga ianao kay vorondolo. Fa inona nazo anao dokotera Kiady a? Hatrany anaty rano any nandinika anao fa toatra ny hafahafa ny fihetsikako. Toatra ny hoe miresaka amin'ny tsy misy aza. Sao indray dia avy ao anaty lavabato ao ianao. Tsemboka ery ohatran'ireny avy mifampitolona ireny no fahitako anao ty. Zay, tapitra ny tianao tenenina. Ie. Tiako no milaza aminao fa normal tsara izao lehilahy izao miresaka aminao fa tsy very saina na foka akory a. Nisy ny resaka tamiko teo fa ianao ny tsy nahita satria voafetra ny azonao jerena na dia niseho tompon'ny fahaizana azy ianao teto a. Farany, avy tao anaty lavabato tokoa ary kiaky Rabeza. Androany vao nihiratra amin'ny masoko nahita ny zava-misy marina. Hoe ahoana le roa? Trano no hitako teto hatr'izay satria mbola voafetra amin'ny masoko. Ankehitriny kosa niariary ny marina fa tena lavabato araka ny voalazanao io nidirako sy ny voahako io. Azonao ve zany e? Anjarako kosa indray izao no manontany anao. Mianao va ianao e? Ie le roa. Iza marina i Alisa sy Ursila ary maninona ny vononao izy? Tsy mahateny ianao a? Tratra amin'ny marina mantsy a? Tsy ino hevery koa hoe ianao nataoko mba ho solony ndraiky taty kay ny biby dimasika sy andrapaka. Zay ray tsika sy ianao tafavoaka velleto fa tsy misy miala moramora eto a. Oaka le roa. Lehilahy tsy vanina loatra ianao sady pisy loko mipandainga. Ka aviranga manatona ifampitana amiko rasa. Inona no mbola ampianananao eo ihany? Avio a? Gaga mizato fahasahina mitsara zato azy Kiady a. Asa mody adala ianao Rabeza. Inona moa ny raha tsy nataoko anao teto? Motsy nanoro ary nanampy anao foana hatramin'izay. Eny, hatramin'ny farany aizy e. Ary ny fahitako anao hafahafa teo no nanarahako anao tonga aty. Tsapako fa efa tsy tompony tenanao ianao. Ary mbola vonona hanampy anao ry Kiady a. Tsy manatsiny ianao ka tsy mendrika hizaka ny loza sy ny tambo eto na dia kely toa ny loham-panjaitra iza. Mety aiza ianao ino ary Kiady a. Mahay me tsara velatsia ianao ry kiaky Rabeza. Tadiavinao vonoiny eto koa ngaza? Ohatra ny namonoanao an'ny Ursila izay tsy manatsiny. Simba ny zanak'olona noho ny fitiavan-tenanao rangahy. Irehatra aminao ny atezerako an'io fa miomany ianao a. Eny, manaiky fa tena diso meloka dokotera Kiady saingy ny anao ratsy anao kosa tsy tao an-tsaiko mihitsy le roa. Efa nanenenako izany ke ny vitako e. Sady mbola sa manamary tena ihany ianao. Inona gata tasy fa ela be zany a. Maty ary lanitra. Dray, vaky ny vava sy ny orika. Tena sady voataka koa ny ambava foko. Re lamy tsara velatsitsy. Oaka le roa fa mifona dokotera. Mifona inona e? Letra. Tsy pamela eloka rangafa. Zany mbola misy fanampiny raha mbola mitady ianao a. Dray, maty. Dalatsy. Le roa. Ataovy izay tianao atao ary raha izay no afaka ny fonao e. Tatio nefa fa tsy mba nitrasany aniry ratsy ianao a. Averiko foana izay e. Mangina ianao e. Kanefa raha tsy mino ahy ianao dia
vonohy afa-tsy maninona mba ho valy fatin'izay eloka vitako teto e. Tady azy zany ianao. ok'izay dokotera-kiady aza manafay azy tsony ianao fa tsy anjarany tany ny tsara fa an'Andriamanitra. Izy zany feo zany fa toa tsy mahita n'izaniza akory a. Ursila tseky ny saiko zany a. Ary inona le adoza tsy mahay miainy ity. Kiady ok'izay Fa iza ho azy zany ary maninona ny tsy hitako fa feo fotsiny ny henoko e. alisaren'ny Ursila ty ka efa tsy ho hitanao tsony Ursila. Araka ny teny efa nyteneniny taminao, samy aka ny toerana tokony isy anay izay mianaka ka samy tsisy ahitanay tsony manomboka izao. Tsy tsy marina zany e. Aleo ahy hijery azy ao an-davabato e. Ursila o, aiza ianao e. Andray tena nanjavona, tsy ato tsony ianao nge nahatavela taty e. Nefa dia andao anaty koa ve ianao? Tsy aza mandeha moa e. Tsy ato tsony izy Alisa, tena tsy rariny e. Aleo ary andeha. Hoay, tena latsaka ty le rojo. Fa ahoana kory na tonga n'ity tapoka teo? Andraso e. Tena le misy litera io ty. Ursila, ty zany sisa ny fanomezana ho anahy. Misaotra Ursila, mandri-piadanana tanteraka nareo mianaka. Natolotry ny malay misaraka groupe anareo teo ilay tantara indray miaina mitondra ny lohateny hoe Ursila. Tantara nosoratan'ny Ranjahery Mayamina na Erina Rindra Erika. Novelomin'ny Tsiry, Tovo, Ianasoa ary Saloy. Nandray feosinana Totosa, Tovo Andriambololona. Studio ny Prod. Fotoana ny tantara eto amin'ny RTA.